Ny anaraka Marie Pascaline, faly miarabantsika rehetra izay anaraka an'izao vidéo izao. Iresaka momba ny noharian'Andriamanitra an'izao tontolo izao isika, izay hitantsika ao amin'ny Genèse toko 1:1 ka hatramin'ny 7:20. Niala tao anatin'ny aizin'Andriamanitra satria izy dia fahazavana. Ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra dia tsara avokoa, fa afa-tsy ny lanitra sy ny tany. Teo Andriamanitra ny tsy niteny hoe dia hitako fa tsara izany, satria misy fisarahana amin'ny lanitra sy ny tany, ka isy ny pon'ny lanitra ary isy ny pon'ny tany. Indroa nitso-drano Andriamanitra tamin'ny nahariany ny zavatra rehetra, ka rehefa vita ny zavatra rehetra ilaintsika olombelona, izay Andriamanitra vao nahary antsika olombelona. Hoy Andriamanitra, andeha isika hanao olona mitovy endrika amintsika sy mifanahaka amintsika. Inona moa ilay endrik'Andriamanitra ao amintsika olombelona? Ny endrik'Andriamanitra ao amintsika olombelona dia voalohany endrika fitiavana an'Andriamanitra iray, endrika fahamarinana an Jesoa, ary ny endrika fahamasinana an'ny fanahy masina. Ireo endrika telo ireo dia hita ao amin'Andriamanitra iray, hita ao amin'ny Jesoa ary hita ao amin'ny fanahy masina. Noharian'Andriamanitra tamin'ny 4 éléments izao tontolo izao. Voalohany tamin'ny tany, faharoa ny rano, fahatelo ny afo, fahaefatra ny rivotra. Ny noharian'Andriamanitra tamin'ny tany dia isika olombelona sy ny zavaboary rehetra izay maniry eo ambonin'ny tany. Ny naharian'Andriamanitra tamin'ny rano dia ireo zavaboary rehetra izay velona ao anatin'ny rano. Ny noharian'Andriamanitra tamin'ny rivotra dia ireo rehetra izay velona any amin'ny fanahy velona any amin'ny habakabaka any. Ary noharian'Andriamanitra tamin'ny afo dia ny anjely izay zanak'Andriamanitra mamirapiratra any an-danitra. Ireo 4 éléments ireo nefa dia misy ao amintsika olombelona daholo. Voalohany nohariana tamin'ny tany isika, ary velona ao anatintsika ny kankana. Misy rivotra ao amintsika ao amin'ny afokafokasika. Misy rano ao amintsika satria isika ny biby sy misotro rano. Ary misy hafanana ao amintsika 37 degré. Isika olombelona dia tena zavaboary lavorary indrindra noharian'Andriamanitra, satria voalohany endrik'Andriamanitra isika, faharoa nasiany anjelim-piambina ihany koa, ary fahatelo dia nataony ho mpanjaka ny zavaboary. Izany fambiniana noharian'Andriamanitra antsika izany anefa dia tsy voazontsika olombelona, fa isika mpanjaka indray no lasa manompo zavaboary. Hita izany amin'ny fantikana ny didin'Andriamanitra, amin'ny hoe aza manan'Andriamanitra hafa afa-tsy izao.
Ny olombelona nefa dia lasa nanompo zavaboary na hoe manompo sampy. Ary ny sampy tena matanjaka indrindra dia ny sampina vola. Satria porofon'izany i Jodasy izay nivarotra an' Jesosy namidin'ny Jodasy vola i Jesosy. Ary i Jesosy mihitsy ny teny hoe ny fahavaloko voalohany dia ny vola. Ary amin'izao fotoan-tsarotra iainantsika izao dia tena mahazo vahana ny resa-bola. Ary ny vola nefa tsy mandeha irery fa mitarika fahotana. Miaraka amin'ny fahotana foana ny vola. Raha te hahazo vola dia mandainga. Raha te hahazo vola dia mamono olona. Raha te hahazo vola dia mandika ny didin'Andriamanitra. Raha te hahazo vola dia mivarotra amin'ny fahamarinana. Raha te hahazo vola dia mivaro-tena. Izany rehetrarehetra izany dia fanalana ny fahamarinana tsy hisy eo amintsika olombelona. Antsy tsy misy fiadanana, tsy misy hafaliana, tsy misy hasambarana ny fiainantsika olombelona. Satria lavo sy verezin'ny vola avokoa ny olombelona rehetra. Hatrainy amin'ny faratampony na eo anivon'ny firenena izany, na eo anivon'ny fiangonana, na aiza n'aiza dia lavo ao anatin'izay sampy ny vola izay avokoa. Ny sampy faharoa ihany koa izay notokontsika olombelona. Satria ny vola ihany koa raha te hahazo vola dia lasa manompo sampy, lasa manao pakta amina demôny. Resa-bola daholo ny tena antony andehanana amin'ireny fanompoana sampy dadarabe na mamarabe ireny. Ary ny olona, ny zavatra tsara ho fantatry ny olona nefa dia ny fanompoana sampy dia avy amin'ny demôny io. Satria ny demôny dia mitarika fisarahana. Ny avy amin'ny demôny dia fisarahana. Fa ny avy amin'Andriamanitra kosa dia fiombonana. Porofon'izany raha zavatra fisehoana avy amin'ny lanitra dia ataontsika hoe apparition na vision. Ohatra akaiky amin'izany hoe masina Maria niseho tany Fatima tamin'izy telo mianadahy. Masina Maria nofo aman-draha ary hita ny resaka sy ny teny tamin'izy telo mianadahy. Izay ny fisehoana raha avy any an-danitra. Fa ireny fanompo-tsampy sy ny fanompoana sampy ireny dia ireny indray dia atao hoe possession démoniaque. Ny olona efa very any amin'ny afo be no entin'ny demôny ataony fitaovana anaovany possession miditra ao amin'ny olombelona. Ny possession démoniaque dia tsy hitanao maso. Satria ireny olona very ireny tsy afaka hikambana ny vatan'izay efa vovoka intsony ny fanahiny. Ka tahaka ny demôny maka fanahintsika olombelona. Nga isika mahita hoe iny nisy demôny niditra fa
efa tonga ao amintsika izy. De torako izany reny hoe tonga andray ohatra anankiray tsika hoe tonga ohatra Andriamisara. De manao fihetsika am'izay tiany atao eo izy de miteny am'izay zavatra teneny. Ka aoka ho fantatsika izay manantona an'ireny manompo-Andriamanitra hafa ireny fa fanompoana demony fanahy efa very reny.